Voalohany indrindra dia faly miarabantsika rehetra androany fa 30 volana septambra eto amin'ny toerana espace Crisity eto Morondava. Eto Morondava indray no miainga ny afatra mandeha maneran-tany satria ity toriteny sy afatra zay hoentintsika ty dia mivoaka amin'ny radio Madagasikara, eran'ny Madagasikara, mivoaka amin'ny télévision koa, amin'ny internet, amin'ny YouTube, dia maro mivoaka n'Andriamanitra eran'ny Madagasikara hatrany ampitan-dranomasina no manaraka izao fandarana izao. Miarabantsika vahiny rehetra tonga eto efa nitonona avokoa moa ny anarantsika teo. Ao ny avy any amin'ny faritany, avy any Antananarivo any, misy ny avy any Ambatondrazaka any, misy ny avy ao Tsirabe, misy ny avy any Mandrovazo, misy ny avy any Belo, misy ny avy any Moabo moa, Mahabo, tsy any Moabo fa avy any Mahabo, dia misy koa ny avy eto tanàna, fa misy koa ny vahintsika izay mivahiny amin'ny mpiara-mivavaka amintsika eto Morondava avy any ampitan-dranomasina any, izy mianatareo Amerikanina no tonga eto, dia miaraba anareo. Vous êtes le bienvenu ici à Madagascar. You are welcome. Thank you very much. Yeah. Dia mba aravaitsika kely ihany ireto vahintsika ireto fa mba ho fantatra izy ireo hoe mba tsy nandalo fotsiny izy fa mba nisy nandray. Ka dia we are very happy to see you in your church now. Thank you very much. I think that you understand what I said because I don't speak English very well. So I tried to speak English like as you understand what I say. Okay, thank you very much. Okay, tekatsika andro vahintsika ireo Bo mianatra miteny anglisy eo, za koa mahay teny sinoa. Zao sinoa rehefa miteny zao teny sinoa. Wala be malagasy problème daholo. Zany teny sinoa zany. So dia tsy hainareo zany teny sinoa zany. Fa mahafinaritra mahitatsika vahinina saina eto tanàna. Président GVFM miaraka amintsika eto ny ray aman-dreny be miaraba anazy tsika satria dia fifaliana no mahita azy miaraka amintsika eto. Eto koa nireo namantsika avy amin'ny Siranala ao Andriamatoa Espérant efa niara mivory taminay koa izy tamin'ny toko GVFM tao mpanao gazety miaraka amintsika eto. Eto koa ny ray aman-dreny mpiara-miasa amin'ny dokotera ao amin'ny vétérinaire eo miaravantsika rehetra mankasitraka tonga soa fiadanan'ny tompony dia antsika tsiraray avy. Ny vaovao lehibe koa dia tsara nampitaina amintsika fa tonga teto Morondava dia saika nandray any pasteur daholo ny radio teto ny matanjaka indrindra, tao ny radio RFM, tao ny radio Fanasina, ny radio katolika izany, ao koa ny radio Antsivabe izay nanasa koa nresadresaka momba ny raharaham-pirenena, fa mbola zava-dehibe koa nandraisan'ireo mpitondra fanjakana isan'ambaratongany teto toerana izany, na ny chef de région, ny chef district, ny ben'ny tanàna ary ireo ben'ny tanàna manodidina, ao koa ireo mpitandro filaminana izay nandray atsika ihany koa. Fa natao hoe lehibe sy ngeza be tamin'izany dia ny fandraisan'ny Monseigneur Fabien évêque-ny Morondava eto Morondava izany, izay nandray anay koa ny fampidinika sy ny fampiresaka niaraka tamin'ny président-ny GVFM Robert zany izay ao anatin'ny fiangonana zanaky ny fiangonana katolika ihany koa, dia nidinidinika amin'ny masamy mpitondra fivavahana ary nidinika ihany koa ny tondranam-bavaka ity firenena ity ifanomezan-tanana mba ivoahana amin'izao fantrana izao. Koa dia nafinaritra sady lehibe ny fifandraisana teto Morondava, fa nafinaritra koa ny fandraisan'ny vahoakan'ny Morondava atsika nandritry nireny défilé izay nataontsika avy any amin'inona moa le toerana nanaovantsika défilé tsy mahavoabe vato fotsy, avy any nanao défilé tsika fotsy manga miaraka amin'ny hirahira. Nahita daholo ny voaka Morondava ay ve ohatry zany apokalypsy fotsy manga zany. Ao koa mbola tsy nahita tava ny endriky pasteur Mayolina dia
zay mifankahita dia mifanofafatana ay ve ohatra n'iny le pasteur Moyol iverina eo ohatra ny vazaha amerikana sa vazaha frantsay izy ty ka izy ty vazaha gasy le pasteur Moyol mba mifankahita tava ko dia makasitraka ny amin'ny fandraisan'ny vahoakan'ny Morondava ny pasteur satria dia vahoaka mandray vahiny tokoa ny avy eto Morondava isaorana koa ny fiangonana izay ny fandray tanana ny ara-niasa teto ko dia omarika zay fakasitrahantsika izay dia andehantsika hitehaka mafy io fiarabantsika ny vahintsika sy ny fandraisana teto Madagasikara teto Morondava dia miarabantsika aty ampitan-dranomasina rehetra aty aty amin'ny faritany rehetra itsika atotokantrano ato mihaino zao toroteny zao avy aty Morondava na ty ambony fiarakoditsika no mihaino toroteny rahatratra pisakafoanana nareo mirary nareo azotomana raha efa toro moa rehefa vita ny toroteny dia tafandrimandro fa eny an-dalana tantanan'ny tompony dia tsika tsiraray avy mba ho tonga amin'izay alentsika rehetra ko dia izay no ela izay no tsy aritra ka dia anomboantsika ny fotoana ho mariky ny fiamparabatsika rehetra mba hoeny zao tontolo zao avy eto Morondava dia hiaraka hika mafytsika amin'ny feo mafy manao hoe asy votehaka mafy dia mafy ary saotra tompoko tamin'ity herinandro ty 10 andro zany androany natongavako teto Morondava dia nanao conférence ny conférence natao dia baiboly azavaina amin'ny lafiny mathématique physique scientifique spirituel lahady larobia lakamisy zoma fanazavana natao teto démonstration biblique sur le plan mathématique, physique, scientifique, spirituel. Petabe ny gaga hoe tena misy formule mathématique sy physique koa eto anatin'ity baiboly ity. Namoana ny code secret hoe ialana amin'ny ireo toka, sigara, paraky, arongony itsabona tena mba tsy ho lany vola amin'ny fanafody anapinanao koa amin'ny tsy fampina ara-bola erovanao tena mosavy izay amsavin'ny olonao ny malagasy io raha manana tsy faly nisy ndrotanao mba nananao zavatra izany dia nazavaina teto izay rehetrarehetra izay ary nazavaina koa ny fomba azoanao pouvoir mba hahafahanao mandroaka devoly na tromba na vazimba na kalanoro na Belzebub na Lucifer izay mampahantra ny tokantrano mampikorotana ambony ambany ny tokantrano mpivady tsy mampanjary ny fidiram-bola sy ny fiainana reo devoly reo inona ny pouvoir hiatrehanao azy nomena teto koa zay nomena koa ny pouvoir erovanao tena am'izay mosavy ny olona nomena koa ny code secret ny pouvoir raha misy marary dia mba tsy andano volany amin'ny dokotera sy ny fanafody ianao fa avy hatrany dia mametra tanana dia sitrana iny marary iny zany ka rehefa vita zay fanazavana zay dia nisy code secret navoaka koa misy fanapa-kevitra misy fanolora-tena androany dia tahaka ny fiangonana rehetra zay manao baptême na batisa dia anao batisa atsika ho an'ireo olona ireo zay nandray ny afatra dia ny perikopa atsika tya dia misy afatra miresaka an'izany marina fa ty ilay perikopa vaky teny soratra masina ty dia efa vita enim-bolana herintaona melohan'ny fotoana fa ny fanindry mihitsy ny vaky teny fa hoe batisa no atao androany batemy dia misy olona ho atao batemy androany fanaraka amin'izay vaky teny soratra masina toy izany ity batemy ity moa zany raha ny baiboly no jerevana dia hoe inona moa zany no dikan'ity batemy ity ary inona no anaovana azy antony anaovana azy dia misy teny tahaka zao ato amin'ny Romanina toko 9 ato Romanina toko 9 vakitsika manomboka any andinin'ny 7 ka hatramin'ny 4 Romanina toko 9 andininy 7 ka hatramin'ny 4 tsy fantarareo fa na iza asika no efa natao batisa na batemy ao amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany ko niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesany atsika mba ho tahaka nananganana ny Kristy tamin'ny maty amin'ny voninahitry indray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao izany hoe ny olona atao batisa ozy izy dia atao batisa amin'ny fahafatesany zay natao batisa ao amin'ny Kristy za manao batemy anao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina atao batemy amin'ny anaran'i Jesosy na amin'ny anaran'i Kristy ka nizaniza atao batemy amin'ny Kristy ozy izy dia miara-maty amin'ny Kristy zany hoe misy fahafatesanao zany vonoina le olona atao batemy satria Kristy nidiran'ny fahotana dia tsy maintsy maty izy
dia tsika koa nidiran'ny fahotana dia vonoina koa itsika fa tsika tsy vonoina amin'ny azo fijaliana fa vonoina amin'ny alalan'ilay batisa ka rehefa maty Kristy nalefina dia nitsangana tamin'ny maty dia tahak'izay koa tsika rehefa vita batisa avy eo dia mitsangana maty lasa olona vaovao tsy misorotoka tsy mifoka sigara tsy mihinana paraky raha marary dia tsy sitrana ny aretina satria lasa olona vaovao tsy hipetrahany devoly intsony dia le vaky tenintsika ato ty miresaka an'izay fahafatesana izay tokoa satria hoe ny olona atao batisa zany dia vonoina amin'ny fahafatesany dia hoy le Korintianina nivakitsika teo hoe Kristy dia maty koa nefa ny nitsangana tamin'ny maty. Korintianina voalohany toko 5:20 Korintianina voalohany toko 5:20 ny 12 ka hatramin'ny 14. Fa raha Kristy no toriana fa natsangana tamin'ny maty ahoana ny lazany sasany aminareo fa tsy misy fitsanganana amin'ny maty fa raha tsy misy fitsanganana amin'ny maty na dia Kristy aza tsy natsangana raha tsy natsangana Kristy dia foana ny toroteninay ary foana koa ny finoanareo. Ahoana rozy izy ny lazany sasany eo aminareo fa tsy misy fitsanganana amin'ny maty raha Kristy nitoriana fa natsangana tamin'ny maty fa raha tsy misy fitsanganana amin'ny maty dia na dia Kristy aza dia tsy hitsangana ka ny olona atao batisa zany vonoina dia raha ohatra izy tsy misy fitsanganana amin'ny maty dia tsy hitsangana amin'ny maty koa le olona atao batisa io fa ny dikany hoe maty dia afaka ny fahotan'ny olona maty. Ny olona maty zany tsy mahay misorotoka, ny olona maty tsy mahay mangalatra, ny olona maty tsy mahay mifoka rongony, ny olona maty tsy mahay mifoka sigara, ny olona maty tsy mahay haino aretim-bavony aretim-po na inona aretinao aminy ao rehefa maty ny olona tsisy reny intsony izay. Dikan'izany ny olona marary misorotoka mifoka sigara mifoka rongony misy devoly misy tromba mijaly amin'ny fiainana sy ny momba azy ray manontolo vonoina le olona vonoina amin'ny alalan'ny inona batisa rehefa maty izy afaka daholo zany satria ny maty tsy mahay misorotoka tsy mahay mifoka sigara tsy manana aretina inona dia Kristy koa maty dia natsangana tamin'ny maty ka raha tsy hitsangana tamin'ny maty Kristy dia foana ny finoana ka itsika zay atao batisa koa zany vonoina koa dia tsy maintsy hitsangana avy amin'ny maty ao satria rehefa maty ianao afaka ny toka afaka ny sigara afaka ny paraky afaka ny aretina inona aretina anao ao tsangana avy eo anao lasa olona vaovao hitsangana amin'ny maty olona vaovao tsy misorotoka intsony tsy mifoka sigara tsy mihinana paraky na inona aretina aminao miala na inona devoly tromba mampahory mampahantra manakirotany fidiram-bolanao rehetrarehetra io maty ao tavela anatin'ny rano ao tsangana avy eo anao olona vaovao ka raha ohatra izy Kristy tsy natsangana tamin'ny maty niakatra any an-danitra dia tsisy antony anaovana batisa atsika ihany koa ho vonoina raha tsy hitsangana avy eo ka ho lasa olona vaovao tsisy antony zany ary raha niteneniny ato ary hoe amin'ny 9:20 raha tsy hatsangana ny maty na dia Kristy koa aza tsy natsangana ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny finoanareo ary mbola amin'ny fahotanareo ihany ianareo dia avery koa izay efa nodimandry ao amin'ny Kristy izany hoe raha tsy hatsangana amin'ny maty Kristy dia itsika koa na dia maty ary dia tsy hatsangana amin'ny maty fa io fahafatesana andalovantsika voalohany io dia ny batisa aloha na bateny vonoina le olona mpanota mpangalatra mpisorotoka ao mpitsangajanga jiolahy dahalo vonoina fa rehefa mitsangana maty ao izy dia lasa olona vaovao raha dahalo izy tsy dahalo intsony fa tonga hoe dahalo ny ova inona ny ova fo raha mpangalatra izy tsy mpangalatra intsony raha mpandainga izy tsy mpandainga intsony mpisorotoka izy mpisorotoka intsony ka raha ohatra Kristy tsy nitsangana tamin'ny maty dia tsisy antony anaovana batisa koa hoe hitsangana avy eo tsika dia hitsangana amin'ny maty koa fa tsy maintsy vonoina mihitsy le tena tsika manao adalàna mangalatra misorotoka marary sy ny sisa io dia rehefa maty io tsy zavatra entsika intsony ny maty tsy mahay misorotoka ny maty tsy mahay mifoka sigara ny maty tsy mahay mangalatra maty tsy mahay aretim-bavony aretim-po aretina kansera amin'onona amin'ny kibo fa mitsangana tsy maintsy hatsangana io maty io ka raha hatsangana io maty io dia lasa olona vaovao fa raha tsy nitsangana tamin'ny maty Kristy dia tsy mitsangana amin'ny maty eo koa zay atao batisa fa ajobojoboka anaty rano fotsiny ihany iny rehefa mitsangana maty Kristy ozy izy dia hitsangana amin'ny maty koa tsika dia lasa olona vaovao dia izao ny iresahany azy ato 20 nefa tsy izany fa efa natsangana tamin'ny maty tokoa Kristy ho santarin'izay efa nodimandry dia mandray amin'ny heviny aranofo koa zany zay tsika reto dia mbola hofaty daholo koa aranofo fa rehefa maty koa tsika dia tsy maintsy mitsangana amin'ny maty fa na ny olona anankiray hitsangana any amin'ny fanameloana na ao any amin'ny fiainana mandrakizay dikan'izany zao tsika velona zao zany nefa manomana ny fiainantsika ara-panahy hoe raha ho faty dia hitsangana amin'ny maty fa ho hitsangana ho any amin'ny fanameloana ve sa ho any amin'ny fiainana mandrakizay
dia zao tsika manomana an'izay satria raha tsy hatsangana tamin'ny maty Kristy nefa tsy zany ohatsy izy fa natsangana tamin'ny maty tokoa Kristy ho santana izay efa nodimandry ary satria olona ray no nosehony fahafatesana dia olona iray kosa no nosehony tsanganany tamin'ny maty fa tahaka ny hafatesan'ny olona rehetra ao amin'ny Adama no veloman'ny olona rehetra kosa ao amin'ny Kristy na tonga ny olona maty teto ambony tany Adama noho nataon'ny Adama dia maty daholo ny taranaka zay natongava amin'ny fahafatesana raty amintsika zany hoe tsika reto ho faty androany zany dia efa misy olo vonoina koa ara-panahy amin'ny alalan'ilay badisa fa itsika mbola ho maty ara-nofo koa rehefa avy ao fa tahaka ny hafatesan'ny olona tao amin'io Adama io dia maty daholo ny olona rehetrarehetra dia izao koa tonga koa Kristy izay voalaza ny ato tsara hoe ozy izy nazana azy hoe tahaka ny hafatesan'ny olona rehetra ao amin'ny Adama no havelomany ny olona rehetra kosa ao amin'ny Kristy izany hoe